mandrapatonga antsika ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratry ny ohatry ny alehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Efesiana 4:7. Ho lehilahy lehibe, ho lehilahy lehibe. fandaharana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio vaovao Masoa, ary iarahana amin'ny rahalahy Rasolonjatovo Célestin. Amin'ny fifaliana tokoa ny arabananao nahatratra an'izao taona fa 224 izao. Dia ho fifaliana tokoa no iainanao ny andro rehetra mbola miain'Andriamanitra anao. Iompana amin'izany taona vaovao izany tsika anio miaraka amin'ny mpanompony Rasolonjatovo Célestin. Iaraka hivavaka isika. Midera, misaotra, mankasitraka anao izay Andriamanitra ranay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Fa ny fitiavanao sy ny indrafonao no mbola nahazonay tombonandro fahavelomana amin'izao taona vaovao 2024 izao. Ianao no antony mbola mahavelona anay satria tsy mahay mampitombona dia iray segondra akory amin'ny andronay azy izahay. Iaraka ianatra ny teninao indray izay, ko ampitohery ho te-amponay ny fitiavana sy ny faniriana ho tia ny teninao. Ary izahay ampiatra izay fahamarinana omenao anay mba ho voninahitrao ny fiainanay ary ahitany manodidina anay ny famonjena anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Jehovah
faly miarabantsika lehilahy rehetra sy ireo mpiaino ary mpanaraka ny fandarana. Raha izao anao vao manaraka ny fandarana dia mirary anao ahita ny soa ao amin'ny Kristy Tompo. Ny fiadanana sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy any tsy ahasaraka antsika amin'ity taona 2024 ity. Jesosy Kristy Tompo any no isandratra eo amin'izao fandarana izao, izy no deraina ary ny teny ny asa ao am-potsika. Ny fanamasina mpianatra antsika ny marina ka hitondra fiovam-piainana sy fiainana vaovao ho ahy sy ho anao. Vaovao ny taona tsarovy fa tsy ny taona no mitondra zavatra eo amin'ny fiainantsika, fa ianao dia tena mpandray anjara feno manao ny tantaram-piainanao. Inona ny zavatra tianao apetraka na harafitra eo amin'ny fiainanao amin'ity taona vaovao ity? Tsy izany akory no zavatra ho resantsika eto anio, fa izao fanontaniana izao no hitondrantsika valiny. Nahoana ny mbola velona? Na raha lazaina amin'ny teny hafa, nahoana ny mbola omen'Andriamanitra fahavelomanao anio? Ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly 7:12, ny 9:4-7 no hiarahantsika mitady ny valin'izany fanontaniana izany. Manasanao ary hanokatra ny baibolinao ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:12, 9:4-7. Nahoana ny mbola velona? Misy fizarana telo hiarahantsika mamaly izany fanontaniana izany. Voalohany, velona tsy mahalala ny anton'ny fiainana izao tontolo izao. Faharoa, Andriamanitra ny loharan'ny fiainana ho antsika olombelona. Fahatelo, no velomin'Andriamanitra ianao hitady azy na hiaraka aminy.
satri manaiky sy ekena otonga olombaova nitanyndrazanay malala rijeso tompo anjaka iurinetotsiala ni fiadananetiina ni aizinotane isafa ni faantranakoanda fautarafini mazava manjaritany vaova ifiangunanawanguni fanaioutenira kati izarazarintsuni faianaunumapira teu fanasinafanimu uanizatuntuliza ijuruziandarakinu ita fitpetra vaova voalohany velona tsy mahalala ny antony fiainana izao tontolo izao tratry ny fanenjena tany Tesalonika i Paoly dia nandeha tany an-tena izy. Aloha jerentsika ny soratra masina ao amin'ny asa 7:20 ary raha mbola niandry azy ireo tany an-tena i Paoly dia nangorakoraka ny fanahiny nahita ity tanàna feno sampy dika teny katolika. Ary raha niandry any Silasy sy Timoty tao Atena i Paoly dia nitory ny filazantsara tamin'ireo olona samy hafa izy. Nankany amin'ny sinagoga, nitory teny an-tsena, nanatrika olona samy hafa ary teo anatrehan'ireo olon-kendry na filôzofy. Izay ny voalaza amin'ny 7:20 sy ny 20. Ary izy niadevitra tamin'ny jiosy sy ny proselita tao amin'ny sinagoga sy tamin'izay tafavory teny an-tsena isan'andro. Ary ny olon-kendry sasany tamin'ny epikoreana sy ny stoika nanohitra azy koa ka hoy ny sasany, inona ny tiany mpibedibedy olazaina? Ary io kosa ny sasany, toa mitory andriamano baovao izy satria Jesosy sy ny fitsanganany maty no notoriany. Ireo olona ireo dia samy manana ny finoany. Ny jiosy mino an'Andriamanitra, ireo olon-kendry na filôzofy mitady ny fahendrena sy ny antony fiainana. Ny epikora, ireo filôzofy amin'ny fiainana dia fitadiavana fahafinaretana, ara-nofo sy ara-pahalalana, fandosirana ny fijaliana ary tsy tokony hanana eo amin'ny fiainana. Zany ny finoan'izy ireo. Tsy mino fisian'Andriamanitra tokana izay mpamorona fa mino ny fisian'Andriamanitra marobe. Ny stoika kosa, ireo filôzofy izay mihevitra fa natao hiaritra jaly sy ny fizahan-toetra ny olona, mila miaina ao anatina fifehezan-tena, ary amin'izy ireo ny endry dia izay mahay manaiky ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainany. Ary ny zavatra mitranga hoy izy ireo dia eo ambanina fifehezana iray izay tsy refesy mandidy. Ireto ateny any reto dia tena mitady an'Andriamanitra saingy any amin'ny lalana diso no itadiavany azy, any amin'ny sampy sy any amin'ny fahendreny olombelona. Feno sampy ny tanàna, ary izany no ilazan'izy ireo fa i Paoly dia mitory Andriamanitra vaovao, mitory an'i Kristy sy ny fitsanganana amin'ny maty. Mitady ny fiainana sy ny antony fiainana ireto olona reto, fa tsy ahita izany mihitsy izy raha tsy hampahafantarin'Andriamanitra azy izany. Faly isika
misaotra an'Andriamanitra fa mbola velonaina nahatratra izao taona 224 izao. Fa tsy misy hafa amin'reto olona tao atena reto ianao. Tsy mahafaly ny miteny aminao, indrindra hoanao raha lehilahy, fa velona mbola tsy mahalala ny antony fiainana sy ny fahavelomana ianao raha tsy mbola niaona tamin'i Jesosy Kristy. Toy reto olona nifanena tamin'ny apôstôly Paoly ireto. Mitady fiainana izao tontolo izao, fa tsy ho hitany izany raha tsy asehon'Andriamanitra azy. Mitady fiainana izao tontolo izao, mitady fiainana ianao, fa tsy hahita izany ianao raha tsy miaona amin'ny Jesosy Kristy. Nahoana ny mbola velona ianao ankehitriny? Ny faharoa dia izao, Andriamanitra ny loharan'ny fiainana ho antsika. Mbola velona ianao ankehitriny mba hahafantatra n'Andriamanitra izay loharan'ny fiainana ho anao. Ny 20 ka hatramin'ny 20 novaka itsika. Ary ny olon-kendre sasany tamin'ny epikoreanina sy ny stoika nanohitra azy koa, ka hoy ny sasany, inona ny tiany mpibedibedy holazaina? Ary kosa ny sasany, toa mitory Andriamanitra baovao izy, satria Jesosy sy ny fitsanganany maty ny toriny. Ary ireo nakazy dia nitondra azy ho an'ny Areopago, ka nanao hoe momba mahazo mahafantatra izany fampianarana vaovao lazainao izany izay, fa mampandreny sofinay zavatra hafahafa izay tsy takatray ianao, koa tianay ho fantatra izay hevitra izany zavatra izany. Fa ny atenianina rehetra sy ny vahiny izay nitoetra teo tsy nandany ny androny tamin'ny zavatra hafa, afa-tsy ny ilaza na hiaino zava-baovao. Andriamanitra dia tsy ho fantatra raha tsy izy no mampafantatra ny tenany amintsika. Fahasoavan'Andriamanitra, asany etỳ anatintsika no hahafantarantsika an'Andriamanitra. Ary fahasoavan'Andriamanitra no ahafahantsika mahita sy mahafantatra ny famonjeny. Hoy ny Filipianina 2:17. Fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana, ahatanteraka ny sitrapony. Satria nanontany an'i Paoly ny amin'izay antony ny fiainana ireto olona ireto, dia izay no hitantsika amin'ny 2:20. Ary Paoly nitsangana teo afovoan'ny Areopago ka nanao hoe, ry lehilahy atenianina, hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatrampivavaka amin'Andriamanitra ianareo. Nentina teo anatrehan'ireo olona maro izay manan-tsaina, manam-pahaizana, olon-kendry na filozofy, mpitondra, mpitsara, nentina teo anatrehan'ireo Paoly. Ireto olon-dreto izay mandany andro miezaka sy mikaroka mafy ny hevitra sy ny antony fiainana, nefa mampalahelo fa tsy mahafantatra ny tena fiainana izy ireo. Teo anatrehan'ireo no nandahateny ny apôstôly Paoly. Reto olona reto dia olona fatra mpivavaka, sarotiny amin'ny fombafomba-pivavahana, nefa fivavahana tsy izy, tsy mahavonjy ary tsy mitondra famonjena. Ny asa 4:12 manao hoe, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona izay ahazoantsika famonjena. Feno alitara izay ivavahan'izy ireo ny tanàna. Tsy Andriamanitra no anaterany fanatitra na tompoiny. Rehefa tsy mahalala an'Andriamanitra ianao raha lehilahy, dia tsy mahay manompo azy ary diso koa ny fitondrantenanao. Fa misy alitara iray izay ivavahanareo, misy soratra hoe 2:20. Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo, dia nahita alitara anankiray misy izao soratra izao, ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra, koa ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo, dia izany no toriako aminareo. Iza moa no Andriamanitra izay torian'ny apôstôly Paoly eto? Andriamanitra
loharan'ny fiainana dia mpamorona. Io Andriamanitra tsy fantatra izy ireo io no Andriamanitra mpamorona izao tontolo izao. Andriamanitra tompony izao rehetra izao, tsy araka izay hevitra ireo filôzofy na olon-kendry teo amin'izy ireo. Andriamanitra tsy voafetra, tsy mitovy amin'ny sampy izay ao anaty tempoly. 2 Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny ao aminy rehetra, izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly natao tanana. Izy ty Andriamanitra torian'ny apôstôly Paoly ity, Andriamanitra manome fiainana sy fahavelomana. Raha tsy misy Andriamanitra dia tsy misy aina, tsy misy fahavelomana. Izy no manome ny zavatra rehetra. Raha mbola velona ianao amin'ity taona 2020 ity, no Andriamanitra izay nanome anao aina sy fofinaina no antony. 5 Sady tsy mba tompon'ny tanan'olona tao milaza zavatra, fa izy ihany ny manome izao rehetra izao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra. Fafatesana sy tsy fifankatiavana. Tupo mitalao aminaua umeu ni fifankatiavana ampanjakau aminai dierini fitiavana tianina lulurana ni aina wa mutsenana. Tumpo mitalawa minaua ume ni fifankatiavana ampanzakau amina dierini fitiavana tianina lulurana ni aina wa mutsenana. Tsy mety anjakanao dia mievitena ho mihoatra noho ny namana. Tumpo mitalao aminaua umeu ni fifankatiavana ampanzakau aminai dierini fitiavana tianina lulurana ni aina wa
nahoana ianao novelona androany novelomin'andriamanitra ianao hitady azy na hiaraka aminy. Eo amin'ny 9:4 dia mivaky toy izao: ary ny firenena rehetra avy amin'ny ray ihany dia namponenin'Andriamanitra ambonin'ny tany rehetra, ary rehefa notendreny ny fotoan'andro sy ny faritry ny fonena. Andriamanitra no namaritra ny fiavianao. Ny olona rehetra eto ambonin'ny tany dia avy amin'ny olona iray ihany, i Adama. Na inona firazanana, na fihodirana, na karazana, avy amin'ny olona iray ihany isika rehetra, taranak'i Adama. Andriamanitra no namaritra ny maha isika atsika: mainty, fotsy, mavo, mena. Ny faharoa dia izao: Andriamanitra no mamaritra ny faritra ametrahana anao na namponenina anao ambonin'ny tany rehetra. Misy any Eropa, misy any Amerika, misy any Afrika, misy any Azia. Ianao nataony malagasy mipetraka eto Madagasikara. Andriamanitra no mamaritra ny fotoana ahavelomanao, ny fotoan'andro. Ianao teraka tamin'ny taona 1700 na 1700 na 20 ary aza adiny fa ho faty amin'ny taona iray ianao. Tsy maintsy hitranga izany raha mbola tsy miverina ny tompo. Tsy ianao no mamaritra ny fotoana ahavelomanao fa Andriamanitra. Manaraka izany, Andriamanitra no mamaritra ny toerana hipetrahanao. No tendreny ny faritry ny fonenany, mety Antananarivo, mety any Mahajanga, mety etsy Mahamasina, mety any ivelan'ny Madagasikara. Fa Andriamanitra ihany koa no ahafahanao miaina sy mihetsika, fa izy no ivelomantsika sy tsietsika ary iainantsika. 9:20 Andriamanitra no ivelomantsika. Ao amin'Andriamanitra no ananantsika fiainana. Izy no etsetsika, no Andriamanitra no ahafahantsika mihetsika, manainga ny tanana, tongotra mamindra, sofina mandre, maso afaka mijery. Tsy afaka mihetsika na manao fihetsika ray isika, sotro rano ohatra, raha tsy avelan'Andriamanitra manao izany, eny hatramin'ny fihetsika faran'izay kely indrindra aza. Izy no iainantsika, Andriamanitra no isitsika na antoko isitsika. Fa inona ny mahatonga na inona ny antony nanaovan'Andriamanitra ireo rehetra ireo? No faritan'Andriamanitra ny zavatra rehetra momba anao, ny fisianao, ny fahavelomanao, ny firazananao, ny fotoana ahavelomanao, ny toerana hipetrahanao, ny hahafahanao mihetsika, miaina ary hisy. Ho amin'ny tanjona iray no nanaovan'Andriamanitra ireo. 7:20 mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny ahatsapaka ahita azy, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy. Ny tanjom-pisianao sy ny fiainanao rehetra dia ny mba hitadiavanao an'Andriamanitra sy ny iarahanao aminy. Isika lehilahy matetika manana ny heverintsika ny amin'izay hoe fiainana. Tandremo sao diso hevitra. Ianao sy ny fahavelomanao tsy afaka hisaraka amin'Andriamanitra. Adalàna ny tsy fanekena hiditra ao anatin'izany. Ny tanjon'ny fahavelomanao natao ho an'Andriamanitra. Ny fiainana dia ny miaraka amin'Andriamanitra. Izany ny tanjom-piainana namoronan'Andriamanitra anao. Ary zany tanjom-piainana namoronan'Andriamanitra anao zany dia mifanohatra amin'ny hevitr'ireo filôzôfa. Hitantsika eto: hitady fahafinaretana, hiaritra ny zava-mitranga fotsiny, hanao ezaka sy fitandreman-tena be dia be. Ny tanjom-piainana namoronan'Andriamanitra anao dia mifanohatra amin'ny sampy sy ny fanompoana azy. Hoy 9:7 Ary satria terak'Andriamanitra isika, dia tsy mety raha ny fomba an'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena, na volafotsy, na vato voasoratry ny fahaizana aman-tsain'olombelona. Tsy mety raha ny volamena na ny volafotsy nataon'ny tanan'olona na rafitra ho sampy no iankofana tahaka an'Andriamanitra. Izany tanjom-piainana namoronan'Andriamanitra anao zany dia mifanohatra amin'ireo fiheverana ho mahavita tena ka tsy mila an'Andriamanitra, ny fahaizana sy ny harena na ny olona no ialofana. Ireo natao antoky ny fiainana fa tsy Andriamanitra. Noho izany, fahatongavan-tsaina no tadiavin'Andriamanitra amin'ireo tsy mino
sy manda azy. Voasoratra izany eo amin'ny 10:30. Ary Andriamanitra niny tsy nijery ny andro ny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidi ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Ankehitriny Andriamanitra mampihiratra ny masonao ahalala azy. Ny antony havelomanao eto an-tany dia ho an'Andriamanitra. Andriamanitra no nanao anao, ary ny antony havelomanao tsy ianao no mitady zavatra hafa ivelan'izany. Mialoha ny hitsaran'izao tontolo izao, Andriamanitra dia miala nenina amin'ny olona mba hiverina aminy. Andriamanitra hitsara amin'ny fahamarinana. 9:30. Satria izy efa nanendry andro iray izay hitsaran'izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny. Koa efa nanome vavolombelona ampiny olona rehetra, izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Anendry fotoana hitsaran'izao tontolo izao Andriamanitra, fotoana tena isy fa tsy fantatra, izay amin'ny andro iverenan'i Jesosy Kristy. Hitsara ny tsy mino izy amin'izay fotoana izay, ary hamonjy ny mino. Rehefa nampafantarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Paoly tamin'ireto olona reto ny antony havelomana, ary nitory ny filazantsara ny apôstôly Paoly iverenan'izy ireo amin'Andriamanitra, dia roa no vokatra hita teo amin'ireto olona reto. Voalohany, nisy ireo tsy mino, mandany famonjena azy, ny omeheza ny filazantsara, 2:30, ary anareny amin'ny fitsanganany maty izy dia ny omeny sasany, ary ny sasany kosa nanao hoe mbola iaino anao indray izay ny amin'izany zavatra izany. Mbola ho mafoy ihany ve ianao amin'ity taona 2024 ity, andany famonjen'Andriamanitra ka tsy ino ny filazantsara. Fa Paoly niala teo aminy eo amin'ny 9:30. Ny zavatra faharoa, nanoloana ny fampahafantaran'Andriamanitra azy ireo ny antony fiainana, dia nisy ny mino. Ny 9:30. Anefa ny olona sasany ray taminy kanino, mba naman'izany Dionisio, Areopagita sy ny vehivavy anankiray atao hoe Demary, ary ny sasany koa. Rehefa nahalala ny antony fahavelomany ireo olona ireo, dia nanome ny fiainana ho an'Andriamanitra. Rehefa niala tamin'ny sampony sy ny fahadisoany, ary nino ny filazantsara. Afaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny fitsarana farany. Satana,
loha hevitra ny rahantsika nijery tamin'itian'io tiany hoe nahoany ianao ny mbola velona, maninona ianao ny mbola velona androany nomena ny taona 124. Mety mino ianao, mety tsy mino ianao, ary na inona inonao, tsy misy kisendrasendra na kely aza ny fahavelomanao amin'izao taona 124 zao. No velomin'Andriamanitra ianao no ny famondram-pony, omeny fofinaina sy fahavelomana, avelany hetsika, apetrany eo amin'ny toerana misy anao anio io. Ny antony zany rehetra zany de tokana mba hitadiavanao an'Andriamanitra, ahafantaranao azy sy ny arahanao aminy. Engane ka tsy anao tahaka ireo olona tao atena ianao, ny omesy maneso ny filazantsara. Raha tsy mbola miaraka amin'Andriamanitra ianao, ny fahavelomanao ankehitriny mitaky fahatongavan-tsaina na fibebahana, mitaky anao mba hiala amin'ny ratsy, miala amin'ny ota, miverina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy, ilay nombona teo amin'ny hazo fijaliana no ny otanao. Maty ka nalevina ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana anay eo anatrehan'Andriamanitra raha mino sy mitoky amin'ny famonjeny ianao. Izany no mahatonga anao hanana fifandraisana amin'Andriamanitra indray. Izany no ahafaka anao amin'ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny andro fitsarany, satria izay mino dia amarininy no ny finoanan'i Jesosy Kristy araka ny Romanina 7:1. Ho anao izay efa zanak'Andriamanitra, efa niaona tamin'i Kristy, ny taona mety miova, izao rehetra izao miaratsy, fa ny fiarantsika amin'Andriamanitra natao hitombo amin'ny fahatsarana. Ho ny Korintianina 2:4-5. Ary tsy ketraka izay, fa na dia mihalevona aza ny toetra ivelany, dia avaozina isan'andro kosa ny toetra ianatiny. Ny soratra masina milaza fa ny olona ivelany, ity vatantsika ity, mety miahosa, miareraka, ny maso mety miatsy mahita, fa ny toe-po amampanahy lay toetra anaty mihatsara. Tsarovy rahalahy, fa ny antony fahavelomana, ny antony fahavelomanao ho an'Andriamanitra ianao sy ny fiainanao rehetra. Raha lavitra na ivelany zany ny fiainanao sy ny tanjom-piainanao, dia diso lalana ianao. Ivavaka isika. Misaotra anao zaray noho ny fitiavanao sy ny famondramponao, fa ampahafantarinao anay ary averinao aty am-ponay sy aty an-tsainay fa ny antony hahavelomanay dia ianao. Nomenao zao taona vaovao zao zahay, ho velona ho anao, hiaina ho anao, ary ny tontalo-piainanay rehetra dia ho anao rery ihany. Mino zay fa ianao no mbola mihazona anay ao anatin'izany, ary ny fahasoavanao sy ny famondramponao omba anay tsiraray avy, ahafahanay mahatsiaro, mitadidy ary mitondra tena araka ny sitraponao, fa velony zay anio na velony zay rahampitso ho anao ny antom-piainanay sy ny fahavelomanay. Ho anao Andriamanitra rainay ny idera, ny laza, ny voninahitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Isaina tu Isa
mandrapatonga antsika ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratry ny ohatry ny alehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Efesiana 4:7. ho lehilahy lehibe, ho lehilahy lehibe. fandaharana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio vaovao masoa ary iarahana amin'ny rala Rasolonjatovo Celestin. Sotranao nanaraka amin'ny fandaharana. Raha manana zavatra ambara ianao na fanontaniana na te hiresaka amin'ny vatana amin'ny mpanompon'Andriamanitra Rasolonjatovo Celestin dia afaka miantso azy amin'ny 034 17 480 16 na koa ny mail fbb.svm@gmail.com. azonao atao koa manatona amin'ny vatana ny edisiona vaovao mahafaly Antsahabe ampitany Kinela. Ny tompony ombanao lalandava tokoa mandra-pionindray ary.